Vina tena zatra lehibe. Amin'ny vinana firy volana, firy andro, na firy taona no tedafitsika tao. Satria ilaina fantatra ny zatra tena ilain'ny olona. Ilain'ny olona amin'izao fotoana izao nge tsy tafondrona matériel tsy mandeha reny na reny ihany reny, fa ny ilainy ny sakafo hohanina, ny ilainy ny fanatsarana ny famokarana, ary ny tena indrindra ilainy dia ny miaro ny ainy sy ny fananana. Fa ny ahitariky sazy antsika amin'izao fotoana izao amin'ny situation misy Madagasikara dia zavatra mitaika amin'ny vatana aingana dia aingana ny vahoaka, dia atao hoe pragmatique. Sy ny fahaizana manazava amin'ny olona hoe miaraka aminareo akaiky nareo ary anampy anareo hamonjy anareo dia ny Alemana raha tsy zavatra fantatrao sy ilainao tsy amena. Dia olona mahalala an'izany zany, olona manana ny culture an'izareo dia fandray aminy. Fa ny zavatra lehibe miaraka amin'izareo ny confiance na fampatokisana. Tsy tia olona miovaova zany izy, na mandaingalainga zany na fatipatiky zany. Eto Bruxelles izay toerana misy an'izareo tsy maintsy anaovana lobbying be reto. Misy firenena tsy latsaka ny 12 azotsika raha miasa. Satria tsika nge tady ho adinina, ary tsy hoe tady adinina fa tena adinina zareo Europeana sy ny tandrefantsika. Zany mahatonga fahasahiran'i Madagasikara. Ny azy adino fa ny 3.9 isan-jato na fameontra izy amin'izao fotoana izao. Ny vola fanampianan'i Madagasikara dia afaty ivelany daholo. Tsy vilako hevitra amin'ny olona dia atao fitaovana fotsiny ireo tanora na manipulation fotsiny ny anaovana azy. Amin'Andriamanitra atao anatin'ny fikarakarana an'izao fotoana izao. Manarakaraka izany miaraba manokana fiadidinan'ny commune Talatamaty eo ambany fitarihan'ny ben'ny tanàna sy ireo olom-boafidy eo anivon'ny Finan-kevitra ary ireo olom-boatendry, ianareo vahoaka mponina eto Talatamaty sy ny mpiara-miombona antoka rehetra amin'ny fanatotosana an'izao hetsika santabary santabokatra izao. Voalaza teo ny famaritana ny santabary. Izay fihesiko amin'ny hoe tena soatoavina malagasy ny santabary. Hatrany amin'ny vanim-potoana fahampanjaka no efa niainan'ny malagasy amin'izany ary fifaliana ho antsika no mbola mahatazona n'izany fomba mampanao izay efa soatoavina ho iahy zany, mitazona ny ilay marika mahamalagasy satria famantarana ny mahamalagasy atsika izany, ary indrindra famantaranandro ihany koa ho atsika, famantarana ny toetrandro satria manam-pirofo zany fa tafiditra zao matsara amin'ny vanim-potoanan'ny fararano isika. Ary tsy atao foana zany, tsy atao fahazarana zany, fa fantatsika fa famantarana ihany koa témoin ny fiteny frantsay. Ny zava-misy eo amin'ny toerana iray commune ny resaka eto dia ny zava-misy eto amin'ny commune aloha, fa ireny no mitambatra rehefa avy eo famantarana ihany koa lafiny ara-toe-karena indrindra eo anivon'ny firenena izany. Satria raha ity fotoam-pamokarana farany ity ny resantsika dia azo lazaina ho atsika malagasy amin'ny ankapobeny, ho atsika tantsaha amin'ny ankapobeny tsara ity fotoana ity, tsara iny vanim-potoana iny, tsara ahoana moa ao anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro tsika zao. Ary isa-taona dia manafoana hoe anahoana indray ty taona ity. Vao roa taona lasitsika tamin'ny taon-dasakory ary volana febroary mbola nanetsa foana. Tamin'ity taona ity tsika azo lazaina hoe mitohy, ary mitohy tamin'ny ilana azy ny firotsahan'ny orana ka hoy aho hoe ho mariky ny toe-kareny ny toerana izay anaovana azy ny santabary sy ny santabokatra sahala amin'izao. Ary mino sika fa ho hita rehefa mitsidika ny stade ny trano eva isan-karazany sika, mino sika fa ho hita taratra eny izany fahatsaran'ny vokatra zany. Misaotra ny ministera Isatsokajiny izay miay amin'ny lafiny teknika mitondra ny fampanarahana toetrandro izany teknika izany hoentina manatsara ny fambolena
satria tena ilainy zany. Ary izany fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana foibe sy ny vondrom-bahoaka vondrom-paritra itsinjaram-pahefana izany no antenaitsika hanatsarana sy hanavaozana ny rafitry ny fitantanana ny vahoaka, ny faritra, ny firenena iray manontolo, satria ao anatin'izany kimondalana zany tsika izao, ao anatin'izany fotoana fijerevana ny hoavy zany tsika izao, ary mila mamantatra hoe inona ny sahaza, inona ny mety ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka manomboka amin'izao vanim-potoana izao. Commune Talatamaty dia raha antsika malala voalaza foana zany sampanandalana ngeza be. Reto amin'ny distrika Ambohidratrimo tsaroana efa 10 taonany maro nefa nilazana hoe raha sehatra fiarina dia misy ny rehetra ary misy maro eto amin'ny commune Talatamaty. Anisan'ny manana orinasa maro, tsy hoe anisany fa commune manana orinasa maro indrindra ny commune Talatamaty teto amin'ny distrika Ambohidratrimo. Mino fa mbola voatazona zay, kanefa koa araka ny voalaza teo mbola voatazona ihany koa ny maha commune ambanivohitra misy ny fotom-piveloman'ny malagasy maro anisa azy ny eto amin'ny commune Talatamaty, satria misy ny lemakazo amboleny eto, misy ny toerana malalaka azy ompiny eto, misy ny rano azo trandrahana eto, misy ny fiompiana trondro anisan'ny ngeza indrindra eto amin'ny distrika Ambohidratrimo eto. Dikan'izay manana ny zavatra ilaina rehetra hoentina mandroso sy mampandroso ny mpiaramonina sy ny tanàna ny commune Talatamaty. Fa dia mirarosoanareo andriamatoa ben'ny tanàna ianareo rehetra mpiara-miasa aminy mba ahita hatrany ny lalana sahaza ny commune ity, fa sahaza ny commune ity so sahaza ny commune hafa na dia manodidina akaiky azy, satria samy manana maha izy azy ny commune. Fa anjaran'ny mpitantanao no mitrandraka andreny zavatra ireny. Hoy ateo hoe soatoavina ny santabary any amin'ny toerana maro eto Madagasikara. Fatatsika fa misy vanim-potoana salam'izao koa ny ataony zareo hoe tsenabe na ny foara, fa mbola anisany mampiavaka ny Talatamaty kio. Fety Talatamaty mandava-taona isan'andro tsenabe, isan'andro foara, satria misy ny tsenany Tatsay eto izay ampakarana ny vokatra amin'ny vanim-potoana rehetra. Ary eto izay dia samy tena hoe tsy tsenabe ny Talatamaty fotsiny isan'andro, tsenabe ny Ambohidratrimo, distrika ny Ambohidratrimo amin'ny akapobe, satria vao maraina nge mbola tsy mangirany ratsy akory dia fa miala any amin'ny commune ambanivohitra rehetra any ny Tantsa, ny Biompy, ny Mpamboly mitondra ny vokatra isan'andro arakaraka ny vanim-potoana. Na mafy toy n'inona ny fampakarana zany isan'andro dia misy tsenabe isan'andro ato. Ary eto dia amin'ny anaran'ny vahoaka na ny Biompy na ny Mpamboly na ny mpietsena na ny mpanao rara rehetra no isorana ny commune Talatamaty. Mbola manaiky mandray an'izany tsenabe isan'andro zany, satria rehefa miteny ny commune ok zay fa nisy fotoana efa nanahirana na tsiaro an'izany dia ho aiza ary zahay tantsaha. Fa dia eto dia mamela akasitraka ny fiadidinan'ny commune Talatamaty, mbola manaiky mandray an'io tsenabe isan'andro io ary mitondra anjara biliky ngeza dia ngeza tokoa araka zany ho an'ny fandrosoana sy fampandrosoana eto amin'ny distrika Ambohidratrimo. Marina fa vola isan'andro miditra amin'ny tafibolany commune koa io, fa mety misy rehefa tena manao kajy zareo mety misy zavatra fa mety maharesinahitra azy kokoa fa mbola vonona ndray distrika Ambohidratrimo sy ny manodidina zareo isan'andro ianareo moa zany isan'andro ka dia mankasitraka amin'izany zavatra izany. Ny firariana dia izao, ahitany lalakombanana trany ny malagasy miainga avy aty fotony hoy isika rehetra izany fampandrosoana izany ary mitambatra ireny eo ambany fandrindrana sy fiahinana fanjakana foibe tokana anankiray. Zay ny faniritsika ary mino sika fa ahitany maromaritra iraisana amin'izany mba hahafahantsika mitsinjo ny izay mahaso ny vahoaka tena araka ny tokony ho izy. Ka dia hoy aho hoe
amin'ny anaran'ireo vahoaka ireo a, amin'ny anaran'ny rafimpanjakana misy amin'izao fotoana izao a, manambaranay a fa misokatra amin'ny fomba ofisialy izao santabary santabokatra eto amin'ny commune Ambanivohitra Talatamaty izao a, iarabananareo rehetra manatrika ianareo voaka ny Talatamaty a arizarina soatsika rehetra. Nareo ataoko ny azafady ho fanajako anareo. Azafady mangata-dalana tompokolahy, azafady manome voninahitra tompoko vavy. Ny anaovako ny fialatsiny dia fahendren'ny taolo fahiny ombako sy mahazaka ankehitriny. Miala tsiny tompokolahy, miala salofy tompoko vavy. Ny voalohanteny dia miarabantsika rehetra tonga soma tsara eto amin'ity toerany eto amin'ity Talatamaty. Ataonao fiaraban-drano nerika madini-piavy fa mahavoto ny tany, arabaina tompokolahy, arabaina tompoko vavy. Ombako manana ny fisaoran'Andriamanitra izay efa nataony teo aloha. Faly sy ravoravo izahay eto amin'ny commune Talatamaty no izao fotoana manandanja izao. Dia ny fanokafana izao hetsika santabary sy santabokatra izao. Hetsika iray lehibe izy ity izay natao ampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy fiompiana, ny asa tanana, eo ihany koa ny vokatra ara-industrialy eto amin'ny commune, izay sehatra anisan'ny andrekina amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy eto amin'ny communentsika. Tsy azo lavina fa nitatsasy amin'ny mpiompo no fototry ny famokarana sy ny fiantohana ny fahavitantena ara-tsakafo. Noho izany dia didinay amin'ny mampitondra anay ny manohana sy manampy azy ireo mba ahafahany mampitombo ny vokatra sy manatsara ny fari-piainany. Amin'izay indrindra dia efa nisy ireo ezaka nataon'ny commune Talatamaty ho fanohanana ny tatsasy mpiompy. Anisan'izany raha ho tanisaiko vitsivitsy eo ny fizarana masom-boly, ny fitaovam-pamokarana sy fitaovam-pambolena, ny fanomezana zezika, ny fanokafana lalan-drano, ny fampiofanana ara-teknika mba ahafahan'izy ireo mampiasa amin'ny fomba fambolena sy fiompiana moderna sy mahomby kokoa. Ireo fanon'ireo ireo dia natao mba hanatsarana ny vokatra sy hampitombo ny fidiram-bola amin'ireo mpamokatra eto amin'ny commune. Ity santabary santabokatra ity dia sehatra iray ahafahany tatsasy mpiompy, mpanao asa tanana, ireo industrialy ihany koa mampiranty ny vokatra sy ny fahaiza-manaony, ny fanakalotra kefa, mahazo fahalalana vaovao ary manamafy ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra samihafa. Ohatra hitantsika eto ny Pamfa, hitantsika eto ny Somaika, hitantsika eto ny Agrival, hitantsika eto ny Sedara sy ireo petits moyens entreprises tonga eto ary isaoran'izy ireo tonga mandray anjara amin'izao fotoana izao. Koa manentana antsika rehetra mba hanararoatra izao fotoana izao, hitsidika ireo trano heva, hanohana ireo mpamokatra eto an-toerana ary handray anjara mavitrika amin'ireo hetsika voalaza mandritra ity santabary santabokatra ity. Amin'ny anaran'ny commune Talatamaty dia misaotra manokana ireo mpiara-miombonantika rehetra, ireo mpikarakara, ny tompo-toerana, ireo tatsasy mpiompy ary ireo rehetra nandray anjara ho fanatanterahana izao hetsika izao. Miraha fahombiazana feno ho an'ity santabary santabokatra ity ary manantena fa hitondra vokatra tsara ho an'ny fampandrosoana ny commune Talatamaty sy ny mponina rehetra izao hetsika izao. Koa amin'izay dia